Samay mahazo toerana to. Isaorana ny Andriamanitra nanome andro tsara ho an'ny tsiraray avy. Andro tsara ho antsika ny anio, satria ny Baiboly miteny hoe anio ny andro famonjena. Tsy rapitso, anio ny andro famonjena. Zany any tenenako hoe andro tsara ho an'ny tsiraray avy ity, isaorana ny Andriamanitra nanome ity andro ity ho an'ny tsiraray. Andriamanitra no nandahatra ny fotoananao, nitarika ianao ho eto amin'ity toerana ity. Ao amin'ny Baiboly, mpanompon'Andriamanitra iray neteny tamin'ny Saul, ilay tonga Paul taty aoriana. Andriamanitra hoy izy nanendry ianao hiaino ny teny alokin'ny vavany, afantatra ny sitrapony. Tsy ny olona rehetra no manana izany tombotsoa izany, fa izay voalahatra toanao na inona antony ahatongavanao eto. Iaona amin'ny tompo ianao androany. Halleluja. Noho izany faly ny tenanay miarahaba ny tsiraray avy tonga soa eto amin'ny fivoriana ity, tonga soa amin'ny fanatrehan'ny tompo, tonga mitahina eo amin'ny toerana izay ampatsiaroviko anao ny anarako no anatonako anao iaonako aminao, hitahiko anao. Ankehitriny eto amin'ny banja tolaza izany toerana ampatsiarovana anao ny anaran'ny tompo izany. Eto ny toerana voalahatra iaonany aminao, hitahiny anao. Tsy hoe mila trano vato tsara tarehy vao iaona amintsika Andriamanitra. Naiza ngona androna telo amin'ny anarany eo afovoany izy. Amen. Ny Jakoba patriarka dia tany amin'ny toerana tsy nisy trano, fa teo no sehoany tompo taminy, dia natsiaro isika ny teny hoe tsy hafa ity toerana ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadany lanitra, toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety efa niditra teto amin'ny banja tolaza iny-betsaka ianao, nanatrika fampisehoana maro, hafa no zay rehetra natrenao no atrenao eto, ianao ampiaonan'Andriamanitra amin'ny teniny. Hotahiny ianao fahazamanahy. Ity no andro faharoa amin'ity asa fitoriana ity. Omaly sika dia teto ary nandray fitahina. Moa tsy zany ve? Firy ny natsapa fa notahina tito omaly. Atsagnano hoe nitananareo zay tonga teto ary nitahina nareo omaly. Nanambara tamiko hoe ireo mpiara-miasa hoe olona maro nanaovan'Andriamanitra fagagana. Manao ny teninao pastera, olona ray, roa, telo ihany, dia izay no nahatonga anay nandefa nireny olona ray, roa, telo reny nijoro vavolombelona, dia makasitraka ny tompo isika. Fantatro, inoko fa tahaka an'izay nitahiny antsika omaly no hitahiny antsika koa androany. Efa nambarako taminareo fa izahay raha manao asa fanompoana fitoriana filazantsara toy izao dia manome
zava-dehibe anankitelo: fampianarana ny soratra masina. Jesosy nandendeha nampianatra ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, fitoriana filazantsara. Jesosy nandendeha nitory filazantsara. Misy fahasamihafanany hoe mitory filazantsara sy mampianatra ny soratra masina. Fa nafangaron' Jesosy izy roa ireo. Hoy izy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho tonga mpianatra, ho fantatrareo ny marina, marina anafaka anareo. Fahatelo ny zavatra omenay dia ny fitondrana mambavaka ny olona isan-kasokazy. Mivavaka ho an'ny olona maniry fiainam-baovao, mivavaka ho an'ny olona manana olana, mivavaka ho an'ny marary, ary ao anatin'izany ny fandroana devoly. Amin'ity hariva ity dia omenanao ahy ireo zavatra telo ireo. Eraina ny tompo. Manana faharetana miaraka aminay. Maro ny zavatra tokony fantatra ao amin'ny Baiboly, saingy tsy manam-potoana ianao, ary zay koa tsy manam-potoana ahitananao toy izao. Raha rotona ny fotoana, izany no natonga anay mitondra seza teto. Tsy manana seza akory izay, mialatsiny. No fanay izany mba hametrahana anao, mba mahazo aina ianao dia miaino amin'ny paretana. Teraina ny to. Miloha hevitra izay ambarako amintsika amin'ity hariva ity dia momba ny finoana ihany. Efa niresaka momba ny finoana aho omaly hariva, ary mbola hiteny izany aho androany hariva. Dia ho faranako ny amin'ny finoana androany, fa rapitso aho dia hiresaka ny filazantsara, ny fanafahana amin'ny fahotana. Misy teboka vitsivitsy reto resantsika amin'izany. Inoko fa anampy ianao handray fahasoavan'Andriamanitra ireto zavatra ambara ireto. Voalohany, ny tsy finoana sy ny voka-dratsy aterany. Faharoa, ny fahatsondalana amin'ny finoana sy ny loza aterany. Fahatelo, famarinana ara-Baiboly tokony inotsika. Fahaefatra, ny finoana tsy mahavonjy, ny toetoetrany ny maizy azy. Fahadimy, finoana mahavonjy, finoana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra, finoana ampiasaina eo amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Tiako ho fantatrao izay karazam-pinoana izay. Dia marana antsika azy dia teny ho an'ny endry, ireo teboka ireo no atolotra antsika raha vela amin'ny fotoana anio hariva. Engavy ny faharetanao hatramin'ny farany. Anananao fahalemem-panahy miaraka aminay. Aorianan'ireo dia ataontsika ny fitondrana mibavaka ireo notononona hoentina mibavaka. Ankoatr'izany rehetra izany, manao azafady mialatsiny amam-pondro araka nyretsika teto fa manatrika eto ny ray aman-dreny filoham-pirenentsika teo aloha, ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Io izy ao aorianako io. Tonga eto izy satria nisy fanasana voarainy ny amin'ny fitoriana filazantsara. Dia niezaka izy avy any Antananarivo dia tonga eto. Ilaza tamiko izy fa kasitrahako mihitsy ny asa fitoriana filazantsara toy izao. Nanontany azy hoe
lavalava ho an'ny fotoananay ka tsy fantatro arotro izy nefa rehefa nitantaraiko hoe lavalava mihitsy io dia tiako izy mba ilaza ny oapony amin'ny fanentanana atsika andray ny tenin'Andriamanitra metsika azy ny tsangana sika rehetra dia anao aleloia dia metsika fitenenana izy mamsoena tompoko tena faly faly tokoa aho tonga eto amin'ity toerana ity satria araky mivoalaza tao naiza toerana ionatsika amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra anomana atsika ny fomba mampanahy tena ndray marina zany tenin'Andriamanitra zany ary anamafisa atsika ny finoanana anatsika dia eo ako voany mandrakariva izy na roa na telo izy dia eo voany mandrakariva mihoatra lavitra noho izany isika koa voaloteniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra ny tantana sy ny vimbina dia atsika rehetra ka tafahoana eto isika amin'ity arivo ty ny fisaorana an'Andriamanitra nomeny olona endry mankatoa ary manaiky ny didiny tena faly aho mahita nareo toy izao vahoaka endry vahoaka kristianina malala ny tokony ataony ary miaino sy vonina aharitra ka dia ny teniko faharoa fisaorana ny ray aman-dreny pastora zay nanasa pastora ratafika ratafy Léon tena faly aho aminareo misy olona zay mitsara etseroa fa tsotra ihany tsotra ihany atsika Andriamanitra iray ihany no tompontsika ary finoana matanjaka ny finoana ijoroantsika eto noho izany tsy matahatra nizaniza isika fa ny olona manakina ny fiainana amin'Andriamanitra amin'ny finoana dia voavonjy mandrakarivo eny nareo tsara angambany hoe ny lahevitra na ny lohateny zay ho teneny edy hoe ny finoana misy ny finoana zay mahavonjy amin'ny fahasarana amin'ny zavatra manjoa fa misy ny finoana tsy mahavonjy satria tsy ao ny fahavononanao andray azy sa ilaza aminareo aho ny fijoroana ho vavolombelona sy ny nanjoa samy malala nareo rehetra tsy zay tsy malala eto Madagasikara na ny ivelany ary fa dia tena nasorona tamin'ny dolo ny fananana rehetra nidorana dolo nijery azy aho teto fa mifinoko matanjaka tsisy azo ny olona laina tsisy afaka maka ny fanahiky sy ny finoko atao anaty kato ny zavatra rehetra azo nalaina azo nidorana azo nipotehana fa ny finoko an'Andriamanitra tsy azo nataolina dia toy izany ko fifaliana lehibe ho ahy hoe aminareo rehefa nahazo ny fanasana ahy na dia tao anatin'ny fahasarany sy zavatra betsaka marsehena ary tena faly ahy tonga ty vetivety tamiko nandeha tamin'iny lalan'iny tonga tatisa iona aminareo aho ka rehefa ny sitrapon'Andriamanitra ny mandahatra naiza misy anao tonga foana ianao nahitatsika rehetra zao amin'ireny tomobile sy sprinter mandeha reny tena fitiavan'Andriamanitra zany ny fananatsika ny andro tsara io araka ny tenin'ny ray aman-dreny teo io dia miankina ny andro rehefa tsara dia miankina ny visiteur na ny mpamangy na ny vangina samy tsara fodolontsika rehetra ka dia eto aho dia laza aminareo mihitsy fa hoe mampahery ary indrindrindrindra mampirisika anareo ijoro marina amin'ilay finoana mahavonjy amin'ilay finoana tsy miazoazo ary amin'ny finoana say mandrakariva mijoro ho vavolombelona zao ny fotoana ka dia samy lina isika rehetra hiaino ny teny sy ny toriteny sy ny fampianarana ary efa
misy ny atao hoe fampianarana soratra masina hoy izy, misy ny fitoriana ny filazantsara, ary misy a ny fitondrana mbavaka ny olona te hanova ny fiainany. Zava-dehibe zany. Misy olona tena te hanova ny fiainany, hanova ny fiainany ao amin'ny fotoan-tsarotra amin'ny fahazaran-dratsy, ary hanova ny fiainany amin'ny tsy finoana. Zava-dehibe zany. Ary hanova ny fiainany ny aretina mangeja azy manana finoana dia vonjena ianao, ary tedavany Jehova dia ho velona ianao. Izany zany isika rehetra ianareo manaraka ireo samy maheno tsara, mamaly tsara, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fankatoavana. Afaka miteny daholo ny olona, afaka manaiky daholo, fa zao fankatoavana ny didy zay napetraka ao antsika ho tanterahantsika. Akatoavy ny didy men'Andriamanitra antsika, fa zay ekena fotsiny, aza ianarana fotsiny, aza vakina fotsiny, fa ankatoavy. Zany mankatò zany a dia manatanteraka amin'ny fomba hita maso eo natrehan'ny hafa, samy joro vavolombelona amin'ny fanenjehana sy amin'ny fampijaliana sy amin'ny fampahoriana. Mijoro fa Andriamanitra mameno fanahy masina, miaro ny olona, ary tsy avelany angahiay isika. Toy izao tsy menakavy zao, tsy mangahiay isika mijoro vavolombelona, fa miasa Andriamanitra ary velona izy. Ka dia tafaonetsika amin'ity fotoana ity amin'izao arivo zao, eto amin'ity toerana ity. Sotra betsaka tamin'ny fanasana eto ary aritra tamin'ny farany aho. Sotra makasitraka ny tompo isika, mazo toerana ireo tompoko. Tiako mba hitsangana le mpanao ny hira hoe vonjeo ny hita aminay, andininy voalohany sy ny isan'andininy. Ao ve zany mamezaka zangy.
isany andininy dia manandratana ny isika Anareo mila fanasitranana. Ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao dodona satria teo sitrana. Maika ianao teo tonga amin'ilay fotoana ivavahana ho anao. Tsy maintsy iny ianao amin'izany. Na inona mahamaika ianao mba azo fanasitranana, tsy maintsy manantona dokotera ianao raha makany amin'ny dokotera mifampiresaka aminy. Ianao miresaka aminy, avy eo izy miresaka aminao, manoro anao izay tokony ataonao. Ary avy eo izy mitarika ianao hoe izao any tokony ataonao, mila manao écho, mila manao bilan, dia manome ordonnance vidio reto itakizay. Fomba entin'Andriamanitra manasitrana anao dia ny teniny
nandefa ny teniny izy asitrana azy. Hoy le kapiteny hoe mitenena ihany dia ho sitrana ny kizilahyko. Atongo lany ny sofinao iaino ny filazako, reketo amponao ny teniko, aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo ny olona mahazo azy. Tenin'Andriamanitra mitondra fiainana. Noho izany tompoko azafady ny marary entonao eto dia tomba iaino tsara ny tenin'Andriamanitra, fa ao amin'ny fitoriteny ihany raha mandray anao dia indray nikasika Andriamanitra masitrana anao. Fonanao asa fanompona Jesosy dia ny teniny ihany namoahany fanahy maloto teo amin'ny olona nisy fanahy maloto. Manafaka anao amin'ny fahazoany ny devily. Raha zoto iaino feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, hitandrana ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny. Anao zay mahitsy eo maso dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra ireny, izao no Jehovah zay mahasitrana anao. Raha zoto iaino feon'i Jehovah, fa tsy hoe mainka azo fametratanana fotsiny. Tsy mahasoa ny fametratanana amin'ny olona tsy mibebaka, amin'ny olona tsy mino, amin'ny olona maditra, ho an'ny olona tsy manaja ny tenin'Andriamanitra. Koa raha fanasitrana an'Andriamanitra no tadiavinao dia voniny izy hanome anao an'izany, mahaliana azy izany, satria raitsika izy tiany ny ahitanao ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra. Fa izao aloha enoy ny teny. Amaky ny filazantsara isika maraka toko fa 6